ronga man fa verna taty tena koa no nahita ny fahavoazana be loatra nitranga taty atsimo dia tonga eto mijery hoe amin'izao fiverenana faharoa zao dia nitanjona dia ny amerinana faky zay aingana ny foto-drafitrasa simba ka efa nisy ny eritreritra na ny fikasanany hoe anampy an'ireo rehetra zay ravatrano mba ahafahany mody aingana any atokantrano'izy ireo ny zavatra tena nahavelona androany no ny fiara-miasa andeha anJRC poaro malagasy sy ny fitondrana malagasy amin'ny alalan'ny reo mpiara-manaka rehetra dia rehefa nanao ny fangatana ny poaro dia zao tonga zao ny fanampiana avy any amin'ny poaro iraisam-pirenena sy ny gouvernement français ihany koa mitondra ny fanampiana hoentina amin'izayna ny rozetrabona zany ka ny fahatongavany rehetra dia ny hoe misy trano fonenana eo amin'ny 4 metatra sy 6 metatra eo ny sakafo lavany zany ahafahan'ny reo atrabona zany mba manajoro an'izay trano tente zay zavatra lehibe zany satria manamaivana lehibe mihitsy na amin'ireo mponina zay tratra ny vona manamaivana ihany koa amin'ny fitondram-panjakana satria mitanjona petraka ao dia iray ihany ny amizena an'ireo atrabona eto atsimo